Ya, makasitraka anao androandrianaly nanome fitenenana moa zany ho an'ity daty sy amroapolo marsa ity moa zany dia daty manan-tantara tamin'ny fiainan'ny firenena azy dia misy ny fanefahana ny fehezam-boninkazo tetsy Ambohijatovo. Ny nanomboana ny fanamarena moa zany ny fanokafizavana tao amin'ny FDPM Analakely natrehan'ireo manam-pahefana samihafa taorian'izay dia niroso tamin'ny fametahana fehezam-boninkazo tetsy Ambohijatovo izy ireo zany. Ny praministra moa zany nitarika ny delegatsiona samihafa eo ihany koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny filohan'ny antenimieram-baolina nametraka izany fehezam-boninkazo izany. Taorian'ny ofisialy moa zany izany hoe ireo manam-pahefana samihafa dia nisy ihany koa ireo antoko sy vondrona antoko nametraka fehezam-boninkazo zany. Tazana teny moa zany ny Ramatoa Sarara Berso tarika ny PLD, tazana teny ihany koa ny AKFM tamin'ny maraina avokoa izany rehetra izany dia tazana ihany koa zany ny sénateur Lelson nitarika ireo vondrona ao anatin'ny mapara moa zany miaraka tamina député sy loholona ihany koa anao ny fametrahana fehezam-boninkazo toy izay atao tetsy Ambohijatovo teo moa zany no somary nisy ny ataontsika hoe savorivory kely satria tsy navela ny mpitandro ny filaminana hiditra teo amin'izany kianja zany ireo mpiara-dia taminy zany fa olona vita ny navela izay fehezam-boninkazo izay ary dia nanomboka teo moa zany no nisy ny karazana mpikabakely na dia takapetraka soamantsara zany fehezam-boninkazo izany. Taorian'izay moa dia nisy ny filazana nataon'ny loholona Lelson dia ametraka voninkazo ny varam-pambolikana zany hoe ny mausolée zany izy ireo sy ny delegatsiona tarihany moa no mariany sy nasiony moa fa nanana taratasy fahazondalana mazava tsara izy amin'izay fametrahana ny fehezam-boninkazo izay. Niazo ny dimaka ny mausolée moa zany ny delegatsiona tarihany loholona Lelson niaraka niainga teo Ambohijatovo nandalo teny amin'ny tonely Ambanidia niazo anankiray ohatra ary dia hiakatra any Tanimora zany izany hoe rehefa tafakatra ambonimbony kely teo Tanimora moa zany ireto olona mitandahatra antarihan'ny loholona Lelson dia raikitra ny fanapoahana ny bomba mandazatra maso moa zany sy nataony mpitandro ny filaminana zany nandravana ireto olona mikasa ny ametraka ihany koa fehezam-boninkazo ny teny mausolée ireto dia rava moa zany ireo ataontsika hoe olona mitandahatra ireo nandritra zany moa zany rehefa ndefitra ny bomba mandazatra maso teo amin'ny tamin'ny raiky ambin'ny folo ora mahery koa zany ny mitsangana izany dia ndefitra moa zany ny bomba vo tamin'izany moa zany ny fitara sy ny fiarakodia ny loholona Lelson vo ihany koa ny sonomobile ary azafady ny tsangany isy koa moa zany misy tany tokotanin'olona no nandeha ireto bomba mandazatra maso reto efa nalefatsika mivantana teo zany satria dia zazakely no vo tamin'izay bomba mandazatra maso zay misy kely telo enina niarany zany ary dia nitaraina sy nymenimena tokoa nilay mpianakaviana tamin'izany tokantrano zany satria tsy mandray anjara amin'ilay filarana izy kanefa dia fasan'izay dia teo moa zany dia miakatra niazo ny mausolée any ny loholona Lelson mitondra ny fehezam-boninkazo miaraka tamin'ilay délégation miaraka taminy ary dia tafapetaka soamantsara moa zany ny fehezam-boninkazo no entin'izy ireo. Taorian'izay dia nanao fanamarana ny loholona fa dia tsy anaiky satria nopotehana ny fitaratra ny fiarakodia ary dia nanao antso mivantana ho an'ny generaly Florence Rakotomana izy mba hanolo sy hanamboatra izany fara sanatria ka tsy misy izay fanamboaran'izay dia isy ny fipetrana manokana ho raisin'ny loholona manoloana an'izay araka ny fanambarana nataony zany taoriana fametrahana voninkazo. Ny tety amin'ny mausolée moa ny nandraikitra sy ny manam-pahefana tamin'ny 12 ora teo ny filoham-pirenena no nigadona nanao izay fametrahana ny fehezam-boninkazo izay na misy nazy tamin'izany ihany koa moa zany ny praministra lehibe ny gouvernement ny farana aloha zany ny ataontsika hoe fahatsiarovana amin'ny fametrahana voninkazo raha
rehetra moa dia mbola misy hatrany ny fisakafoana ho an'ireo bekotra marolaka zany dia ny somerana zany no anisana izay sakafo izay amin'ny akany mazaka moa zay no mitranga araka ny fandaratana fantatro izay andro andehan'aly ny fampinana kely ny zava-mitranga tamin'ity tontolo andro ity zany Natalia Aingomalala raha vakefokaina ny zakandriana vonsoa mpinandranana valo jauna ho an'ny radio antsiva.